maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Zoma fa 20 volan'izao ary dia miarabantsika amin'ny anarany manona ny fahasoava amintsika tsirairay avy ry havana. Salamo fa 20 ny andininy fa 7:90 hatramin'ny farany 7:90 hatramin'ny 4:70 araka ny tenin'ny mpanao salamo manao hoe aokane ho tonga eo anatrehanao ny fitarainako Jehovah ampianaro ao araka ny teninao. Aokane ho tonga eo anatrehanao ny fifonako vonjeo aho araka ny teninao. Aoka hiboboka fiderana ny molotro fampianarinao any didinao. Hihira ny teninao ny lelako fa marina ny didinao rehetra. Aokane hamonjy any tananao fa efa nifidy ny didinao aho. Efa manina ny famonjenao aho Jehovah ary ny lalanao ny firavoravoko. Aokane ho velona ny fanahiko ka hideranao ary aokane hamonjy ny fitsaranao. Efa nani aho tadiavo ny mpanomponao toy ny fitady ondrovery fa ny didinao tsy mba hatonoiko. Amen. Hivavaka isika. Ndreto izay ondry andrasanao Andriamanitra no tarianao eto amin'ity toerana ity indray amin'izao maraina izao. Mahita ny voninahitrao izahay ary amin'izany no miariary ny fahotanay ny fahatsontsanay. Amindrafoana ianao dia hijery anay amin'ny masom-pitiavanao, andray anay amin'ny tanam-pamonjenao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy satria tsy misy mpamonjy afa-tsy ianao. Aoka koa ianao aniraka ny fanahy masina, omba ny fiangonana izay mivory amin'ny anaranao, andinika ny teninao izahay dia ataovy mahatakatra indray ny sitraponao ary omeo fahavononana iaina araka izany sitraponao izany mba ho fiadanana ho anay. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hosea 13 manomboka eo amin'ny andininy 4 hatramin'ny 9. Hosea 13 andininy 4 hatramin'ny 9. Amin'ny anaran'ny Tompo. Fa izao no Jehovah Andriamanitra ao hatrany amin'ny tany Egipta ary tsy mahalala Andriamanitra afa-tsy izao ianao sady tsy misy mpamonjy afa-tsy izao. Izao dia nahalalanao tany anefitra dia tany amin'ny tany nampangetaheta araka ny ahatra teo aminy no nahavoky azy. Eny voky izy ka niavonavona ny fony koa izany no nanadinony aho ka dia tonga toy ny liona aminy aho toy ny leoparda amoron-dalana no famitsako. Mamely azy toy ny fameliny beravery anaka aho ka mandritra ny saripony. Eny any no andrapahako azy toy ny fandrapaky ny liombavy. Ny bibidia no amiravera azy. Amen. Ray masinao manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tompo mentehitra feno amin'ny hery mifanainao masina izahay mba hahafahanay miaraka indray amin'ny fandiniana ny soratra masina. Dia hitombo izahay, dia hiorina ary dia hahalalanao bebe kokoa ilay manapaka amin'ny fahefanao. Dia mitenena ary Tompo fa miaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ohatry ny lahely izay Hosea izay tsy hitantsika. Lerin'eto anatrehantsika indray izy. Inona ny azontsika lazaina momba ny bokin'ny Hosea? Mpaminany madinika. Izy no manomboka ny mpaminany madinika. Isaia, Jeremia, Ezekela, Daniela. Mpaminany madinika satria fohifohy ny afatra izay entiny. Toko firy? 14. Inona koa?
ny ran'Andriamanitra aka vady vehivavy jangy izy ny toko voalohany hatramin'ny toko fahatelo. Inona re ny anton'izay? Ho fanambarana ny fitiavan'Andriamanitra tsy miova eo anatrehan'ny fivadibadian'ny vahoakany, ny zanak'Israely. Na dia tena naditra azy Gomera ny anaran'ny ny vadiny Hosea, zany natonga ilay hoe Goma. Gomera na dia tena hoe mbetika tonga, metika laza, mbetika, dia teo foana Hosea tahaka izany koa, na dia nampirafy an'Andriamanitra tamin'ny bala aza ny zanak'Israely, dia tsy niala tamin'ny vahoakany ny famindrampon'ny tompo. Ireo anarana anankitelo amin'ny zanaka Hosea sy Gomera dia manamarika indrindra ny tsy fahafoizan'Andriamanitra ny zanak'Israely. Isaky ny misy anarana mametraka anarany zanak'i Hosea sy Gomera ao amin'ny soratra masina Hosea dia misy dikany foana milaza ny famindrampo sy ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely zany. Inona koa no mbola azo lazaina? Inona ny andiny soratra masina mba tena tadidintsika atao amin'ity Hosea ity? Ireo mantsy efa taomina iofana foana farany ejenje ringana ny olokony tsy sy ny tsy fahalalana. Ao amin'ny toko fahaenina misy tokony ho tadidintsika tsara. Sisisy famindrampony sitrako fa tsy fanatitra alatsatra. Eny ary misaotra antsika mifandraisana anjara ry havana, manoloana antsika ny taratasy hitarika antsika amin'ny fandiniana izao soratra masina izao. Somary niova endrika fanontaniana sy valiny moramora kokoa zany, dia ndao sika korisarisa arak'izay. Iza moa Hosea? Inona amin'ny valiny? Mpaminany ny asa tao amin'ny fanjakana avaratra, izy ndrenivohitry ny fanjakana avaratra Efraima. Izy no naminany talohan'ny nidira ny fanjakana avaratra tamin'ny fahababon'ny Asiriana. Ny taona 520 raha amin'ny filaharana ao am-boky ao amin'ny mpaminany dia talohany Amosy, Hosea, fa eo amin'ny vanim-potoana naminaniana kosa dia faminaniana tarinany Amosa ny faminaniany Hosea. Inona ny faharoa? Inona ny dikany anarana hoe Hosea? Dia iray fototra amin'ny Josoa, iray fototra amin'ny Isaia izay midika hoe mamonjy izy. Fahatelo. Inona ny afatra lehibe entin'ny boky? Ny afatra lehibe entin'ny boky efa nambaranareo tao fa na dia mivadibadika aza ny zanak'Israely, Andriamanitra dia tsy niova ary tsy niala tamin'ny fitiavany. Miantso ny zanak'Israely hiverina amin'ny Andriamanitra, hibebaka ny zanak'Israely. Miantso fibebahana ny bokin'ny Hosea eo anatrehan'ny fadibadiany amin'Andriamanitra. Faefatra. Inona ny zava-nisy manodidina ny firenena avaratra nandritra ny faminaniany Hosea mpaminany? Efa nampahafantarina antsika mandrakariva fa ireo faminaniana dia milafika ao amin'ny bokin'ny tantara avokoa. Bokin'ny tantara manomboka amin'ny Josoa ka hatrany amin'ny bokin'ny Ester. Izany hoe rehefa naminany ny mpaminany dia miraikitra ny tantara any amin'ny fahampanjaka ny faminaniana. Ny tena iraketan'ny teny faminaniana zany dia ireo bokin'ny mpanjaka sy bokin'ny tantara. Aiza ho aiza ny bokin'ny fitantarana momba ny mpanjaka ny Israely ary ny zava-nisy nitranga tamin'ny faminaniana Hosea. Faminaniana Hosea dia tamin'ny andron'ny Jeroboama faharoa. Hitantsika ao amin'ny mpanjaka faharoa toko 710
andiny ny fahatelo ambiroapolo hatramin'ny fahavalo ambiroapolo. Andiny efatra izy io fa somary lavalava raha fitinina amintsika dia ny hoe ny sandratra ara-politika sy ara-toekarena ny firenen'i Israely tamin'ny andro ny Hosea mpaminany, tamin'ny andro ny Jeroboama faharoa nitatra ny fanjakany. Izany hoe teo ambany herin'ny Sirianina aloha ny vahoaka dia neniena ny herin'ny Sirianina nambara tamintsika tamin'ny talatalasa teo fa taranaka amin'ny zanaka faharoan'ny Sema ry zareo Arameanina pon'ny Arama dia efa nanjaka koa zany izy ireo tamin'ny zanak'Israely tapany avaratra fa neniena ny heriny dia nanitatra ny fanjakana Jeroboama 2 fa tao anatin'izany koa nefa efa nisoko mangina ny Asiriana ny zanak'i Sema, taranak'i Sema tamin'ny zanany voalohany ny Asiriana. Tahak'izany ny zavatra nitranga. Vanim-potoana 70 taona nanjakan'i Jeroboama 2 arak'io tantara mpanjaka faharoa io nitaran'ny fanjakana nisandratany fanjakana avaratra. Fa rehefa nambinina toy izany ny fanjakana avaratra dia hitantsika ato anatin'ity perikopantsika ity fa mbola hitantsika koa amin'ny Hosea toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo rehefa nambinina izy dia niavinavina tamin'Andriamanitra, tsy nirarahan'Andriamanitra ary tena niaina tao anatin'ny fanompontsampy. Nieverin'izy ireo fa ny Andriamanitra ny Kananita no nampahomby azy teo amin'ny fiainany dia nampirafy an'Andriamanitra izy, niala tamin'Andriamanitra mihitsy azy izy. Manampy an'izany ny Amosa toko faharoa andininy fahenina sy fafito ary ny toko faefatra andininy voalohany. Izay tsy dia mivantana loatra fa raha vakitsika dia milaza hoe tena tao anatin'ny filibana, ny fisotroana, ny fanarana-po, ny firenena avaratra tamin'ny andron'ny faminaniany Hosea. Mandidina nyity Hosea toko fahatelo ambin'ny folo andininy faefatra hatramin'ny fahavalo ity, inona ny zava-misy resan'ny mpaminany eto? Efa nomen'Andriamanitra fahafahana notsinjoviny tany amin'ny tany efitra ny zanak'Israely, izay ny voalaza eto, ary rehefa nambinina dia tonga niavinavina. Io ilay andininy fahaenina indrindra raha verenantsika vakiana dia manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo ary niahitra teny aminy no nahavoky azy, nivoky izy ka niavinavina ny fony, koa izany ny nanadinony ahy. Rehefa tonga teo amin'ny fahatretrehana ny firenen'i Israely avaratra renivohitra moa Efraima dia niavinavina nanadino an'Andriamanitra. Inona ary ny tanjon'izao afatra Hosea toko fahatelo ambin'ny folo andininy faefatra hatramin'ny fahavalo izao? Ampatsivin'Andriamanitra fa izy irery ihany no namonjy ary loza no ateraky ny fanadinoana an'Andriamanitra. Andriamanitra ihany ny mpamonjy. Iza moa no nahalalanareo tany Egipta afa-tsy izao ihany, sady tsy misy mpamonjy afa-tsy izao. Izao dia nahalalanao tany anefitra dia tany amin'ny tany mampangetahita. Tany amin'ny tany fanandevozana Andriamanitra ny nahalala ny zanak'Israely. Tany anefitra dia Andriamanitra ny mbola namonjy sy nahalala ny zanak'Israely. Fa tsy teneny sisa tsy te halala. Andriamanitra ihany nahalala, namonjy, nahatanteraka ny fiainan'izy ireo. Mampatsiaro izany Andriamanitra fa tsy tokony tondra amin'ny fiavonavonana ny fisondrotana na ny fisandratana na ny fanambinana. Mampatsiaro koa Andriamanitra fa loza no ateraky ny fanadinoana ny famonjeny, tsy misy mpamonjy afa-tsy izy. Dia hodiny atsika isan'andininy izao soratra masina izao eo amin'ny andininy faefatra. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo, izao ny Jehovah Andriamanitra ao hatrany amin'ny tany Egipta. Inona no ampatsivin'Andriamanitra eto?
raha miteny hoe Egipta dia tadidio fa ny tantara ny fanandevozana izay. Hatrany amin'ny fanandevozana teo amin'ny fanafahana dia Jehovah no Andriamanitra ny Israely, tsy nisy hafa. Izay ny tiany ambareto, tsy nisy mpamonjy afa-tsy izy. Inona nampianaran'izany antsika? Ny famonjena ry havana dia ao amin'Andriamanitra ihany. Tsy hoe mila vonjy amin'ny hery ankoatran'Andriamanitra isika raha ao anatin'ny fatora ny fahotana, raha eny andalam-piovana ny hevitra, ny tany hevitra any amin'ny tany mampangetaheta, tsy misy mpamonjy afa-tsy Andriamanitra ihany. Andininy fahadimy, izao no nahalalanao tany an'hevitra. Inona ny dikany hoe nahalalanao? Eto ny dikany dia hoe nia sy ny karakara nanao ho zava-dehibe ny fiainan'ny zanak'Israely. Tany an'hevitra, inona ny dikany tany an'hevitra? Ny soratra dia manamafy ny dikany hoe tany mampangetaheta. Iny zany hoe mampangetaheta. Dia inona ny atao hoe toe-tsainana fihetsem-po anatin'izany hetaheta izany? Faniriana be dia be. Misy zavatra tena hoe tsy feno eo amin'ny fiainanao raha mba izany izao. Za zany te hanao vakansy. Za zany te zao mampangetaheta. Tsy hoe tsy fisindrany fotsiny fa toerana mabe faniriana. Ao amin'ny tany mangetana sy tsy misy rano no aniriny ny fanahiky anao Andriamanitra, mangetaheta anao ny fanahiky, maniry anao ny nofo. Amin'ny tany mabe faniriana, tsisy rano, tsisy sakafo, tonga indray mana, tsisy laoka. Izay ilay tantara tany an'hevitra dia tahaka izany. Toerana mabe faniriana. Fa eto Andriamanitra dia teny hoe niasa ny karakara tamin'izay nilaina Andriamanitra. Hoy izy any amin'ny Deutéronomie raha mamerina ny tantarany hoe 70 taona nareo nandeha tany an'hevitra, nanina ny akanjo? Tsy rovitra ny akanjonareo, nanina ny tongotra? Tsy nivoto ny tongotrareo. Tena ny karakaran'Andriamanitra nandeha tany amin'ny toerana tsy nisy ny ninona na be faniriana izay niriny ny zanak'Israely, menomenona ny zanak'Israely, tonga ny famonjen'Andriamanitra. Lesona soana dia hoe tsy mandao ny olona Andriamanitra rehefa ao anatin'ny fahasahiranana izy. Andininy fahaenina, voky izy ka niavonavona ny fony ary nanadino ahy. Loza ateraky ny fanambinana. Indraindray dia eritreretintsika ny hoe ny fahoriana mampandositra ny olona an'Andriamanitra. Misy olona hoe matin'ny vadina, fa manina ny vadiko nalainao Andriamanitra? Za tsy vavaka atsony. Na ny zanany dia nandositra an'Andriamanitra izy. Anatin'ny fahoriana aretina mafy, rehefa tsy maharitra ny fanahintainana ela, ny marary, dia mitady vonjy any akafy izy. Tsy mahandry ny famonjen'Andriamanitra izy. Fa eto kosa indray dia ny fanambinana manendaka ny zanak'Israely tamin'Andriamanitra. Mety misy trangan-javatra toy izany koa. Niavonavona ny olona rehefa tafita tamin'ny sarotra izay niantorahany tamin'Andriamanitra. Rehefa tafita izy dia tsy fantatsory Andriamanitra. Rehefa afaka tamin'ny fatorany demona izy, tsy tonga manohy ny fanompona, tsy tonga manaraka fitaizana. Tafita, indraindray moa re hoe tonga amin'ilay tantaranay vokely miampita tetezana. Vavanareo, tafita ny tetezana dia ahoana? Tsy mahalala ny naivokely nga? Dia miavonavina rehefa ambinina. Tena loza ny ateraky ny fiavonavona amin'ny andininy fahafito. Tonga inona izy? Tonga liona amin'ny olona miavonavina Andriamanitra. Eo amin'ny andininy fahafito dia ny hoe liona, leopard, bery. Hitantsika fa fandimidimby ao ny voambolana milaza hoe
potehan'Andriamanitra, viravirain'Andriamanitra ny olona feno avinavina nandao an'Andriamanitra no ny fanambinana. Loza mety hitranga teraky ny avinavina, ny famiraviran'Andriamanitra atsika, ny fandrotehan'Andriamanitra atsika raha tonga tamin'izany atao hoe fiavinavonana sy fanadonan'Andriamanitra no ny fisandratan'izany isika. Andininy fafito sy fahavalo ahoana hoy ny soratra masina efa voalaza toy toy ny liona aminy maneho ny fitsaran'Andriamanitra amin'izay mifikotra amin'ny fiavinavonana ary milaza hoe tena lavin'Andriamanitra re zany hoe fitoerana amin'ny fanalavirana zany tena ny anao Andriamanitra mandra-piona indray asaroviana tena tsy mety amin'Andriamanitra zany hoe hitoetra ianao amin'ny fandavana an'Andriamanitra foana dia zavatra tena tsy mety zany. Biby dino amiravira azy mamarana ny anjara mofinainantsika io. Inary ny foto-kevitra. Foto-kevitra azontsika tsoahana amin'izao anjara mofinainantsika izao dia ho vakiana fintin'lefa teo ihany. Andriamanitra irery no mpamonjy, tsy misy famonjena hafa ankoatra azy. Amafisiny Isaia 7:7 zany. Tsy misy Andriamanitra fa tsy izao. Ny faharoa, ao fiainana mety mahabe fanirinanao dia tadidio fa mahatoky sy ny olony mandrakariva Andriamanitra. Inona ny fahatelo? Raha tsy mahay mankasitraka an'Andriamanitra isika dia tafiditra ny faharotehana ny fiainantsika. Alay fisaran-tsaina zany hoe liona mamiravira. Maninona zany? Tonga dia rovitra fotsiny amin'izao hoe manaintaina, mangirifiry, tena potika zany. Marary zany. Inona koa ny fahefatra? Sarotiny amin'ny fahamasinan'Andriamanitra ary tsy avelany moramora foana ny fahotana fa tsy maintsy ho tonga amin'ny fitsarana ny mpanota. Zany mbola hiantsony ny mpanota hibevaka, hiantsony ny zanak'Israely hiverina aminy. Izay ilay fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Hosea. Famindrampon'Andriamanitra araka ny bokin'ny Hosea mpaminany, mandositra manitsakitsaka azy ny vahoakany fa mbola antsony hiverina aminy amin'ny alalan'ny fibebahana. Izany moa no ambary eo amin'ny toko 410 riavana ny amindran'i Jehovah fo amin'ny Israely rehefa mibebaka. Ny soramandry eo amboniny zany toko 410 zany. Miantso hibebaka Andriamanitra ary mampalatena famindrampo izy. Tsy mijano eo amin'ny fanambarana fitsarana fanamelohan'Andriamanitra na ny filazana famiravirana fanapotehana fa miantso fibebahana mba azahoana manarina ny vahoakany. Ndeha ary sika ho amin'ny fampiarana. Inona no azo ampiarina amin'izao andro iainantsika izao ho an'ny fiainantsika manokana? Io ny valiny. Aza miandry fotoan-tsarotra vao hivavaka fa ao anatin'ny fahatretrehana, anatin'izay mety ho fahombiazana dia maiza mankasitraka an'Andriamanitra, tsarovy Andriamanitra. Ira faharoapolo zany ny fampiarana. Tsaroanay tokoa izao ny soabe no raisinay. Ary tadidio ny Romana 5:20 fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra. Enina dia ny fahafatesana azy. Ho an'ny ankonantsika, aza vela ahasolo an'Andriamanitra ny arena sy ny fahombiazana. Ndrao na omby isika no tahina dia lasa nanana fahefana
no Andriamanitra izay nivavahantsika ny arena, ny fahombiazana sy ny vola. Vola indray izao no miteny fa tsy Andriamanitra tsony ato amin'ity trano ity. Dia avelany ny Baiboly fa ny vola no kirakiraina sy avela hanana ny fahefana. Mba tsy ho avy amintsika kristiana mihitsy izany, inona ny zavatra tsy vita amin'ny vola fa inona ny zavatra tsy vita an'Andriamanitra. Manaraka ho an'ny fiangonana, tsy ny hamaroan'ny mpino na ny atsara ny tetika asantsika na ny fananany fiangonana sy ny vola kirakiraina no hiankinana fa ny tompo. Mandrimandry ny fiangonana indraindray ny hoe betsaka amin'ny vola, tsy mivavaka tsony, iny tonga foana ny vola io vita ny asa. Tohizana ny vavaka fa tsy mahefa na inona na inona sika raha tsy eo Andriamanitra. Raha tafasaraka amin'Andriamanitra ny fiangonana, na inona heverina hoeriny, be dia be ny mpiantafika, be dia be ny vola, be dia be ny tetikasa azo atao, azo hitarina, tsy mahefa na inona sika. Tsy ny hamaroan'ny olona, tsy ny habetsaky ny vola enti-manana ny asa, tsy ny fahafana manitsatra ny tetikasa no hiankinana, fa matoa ireny ny tranga dia taony fototry ny fahombiazana Andriamanitra. Tsy hisaraka amin'Andriamanitra ny fiangonana na manahoana heverina ho fiakaran'ny heriny na fisandratan'ny voninahitra Andriamanitra izay entiny. Tena mandroso izany fiangonana izany dia samy varimbariana daholo ny zanak'Andriamanitra. Tsy tokony ho varimbariana isika na ampanginan'Andriamanitra fa izany aza no anlorantsika tena bebe kokoa ho an'Andriamanitra, ho an'ny firenena ary. Tamin'ny andron'ny Jeroboama 2 izay naminan'iny Hosea no nitrangany izao faminaniana izao. Inona no anatra ho an'ny firenena? Miainga amin'ity boky ny Hosea, toko 7:14 hatramin'ny 15. Mitovitovy amin'ny teo ihany. Tsy hoe raha mandroso ny firenena, milamina ny ara-politika, tena mandry fahizay ny fanjakana dia hoe hiala amin'ny fahatokinan'Andriamanitra. Mbola antsoina atoky hatrany an'Andriamanitra ary hiverina mandrakariva amin'Andriamanitra ny isam-pirenena sy ny isam-poko amin'ny fotoana rehetra. Ao amin'ny fiarahamonina moa izany dia voamarika hoe any amin'ny tany mahantra dia miroborobo be ny fivavahana, fa amin'ny tany mandroso na farangisosina manan-karena dia marisarisa ny fivavahana. Fa na mahantra ny firenena, na mandroso ny firenena, na manan-karena ny firenena, na andalam-pandrosoana ny firenena dia izao ihany, ampandroso hery ny fivavahana any amin'ny isam-poko sy isam-pirenena. Fanjinian-tena ary. Fampanjinian-tena dia tena tsaronao ary ankasitrahanao ve ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanao amin'ny fahasoavany, manampy anao izy raha reraka ny anefitra ianao ary mampahatsiaro anao izy raha tojo fahasoavany ianao. Ankasitrahanao ve izany? Manaraka, rehefa mahazo fitahiana move mitombo amin'ny fanetretena sa amin'ny firehariana. Misy resaka hoera ve aty amin'ny fiangonana, any amin'ny kristianina, any amin'ny ankonana samihafa. Izao indray rehefa afampanadinana, vanim-potoana fanadinana moa izao, ny tanora anankiray na misy afampanadinana ao amin'ny ankonana, ohatra nisy ny fivoahan'ny andiany vita soamantsara ny fianarana teny amin'ny ambaratonga ambony, dia inona mahazatra ny olona mba tsy ataoko hoe tsika? Maninona? Maninona?
le izy ngamba tsy ataonareo dia tsy fantatrareo hoe manao fety fa nanao rakim-pisaorana ve izy. Vola ohatrinona ny lany any amin'ny fety ary ohatrinona nataony rakim-pisaorana. Izany dia feritrehitra ho antsika kristiana atao anatin'ity Hosea toko 7:20 indrindra ny 9:1 mivoaka ao anatin'ny fety dia maninona sanatria nisy sotromamamy tao dia zavatra hafa mihitsy. Fa tena feritrehitra izany driava mivoaka ny valim-panadinana mandreto amin'ny fiangonana sika firy manao rakim-pisaorana ary ndana mandeha any ho any firy ny tonga teny amin'ny bypass, firy ny miditra restaurant sy ny sisa sy ny sisa. Tena mieritreritra sika kristiana aiza marina ny fotsika ahoana marina ny fomba fiainantsika miaraka amin'Andriamanitra. Misy kosa aloha hoe sady tsy tariny tsy taty fa no hoe iny fa mivoaka amin'ny fanadinana farafahakeliny nanavao fanoran-teny ianao ka tonga tao an-tranon'Andriamanitra. Ampiana izay mety mba na tsy hanao rakim-pisaorana izay moa ndika ny hoe aladin'ny fahasoavana tsy hanao rakim-pisaorana tomboky roneny ny rakitrako fa afa-panadinana dia hitan'Andriamanitra anie izany fa le tsy fisainana tsy fahatsiarovana mihitsy dia mampanontany tena mampandiny tena antsika ry havana. Manetry tena ianao samy riare rehefa nisy fahasoavana na tonga tamin'ny fahombiazana. Misy zavatra na olona misolo ny toeran'Andriamanitra ve ao am-poko ao am-ponao. Ho an'ny tantaran'ny Hosea moa izany dia mandeha Gomera dia any aloha lavitra ny maso ianao ry Hosea. Misy zavatra na olona maka ny toeran'Andriamanitra izany hoe maka ny fahefan'Andriamanitra ve eo amin'ny fiainanao. Manapaka mihoatra no Andriamanitra eo amin'ny fiainanao rehefa miteny izy dia mampandefitra ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Rehefa mibahan-toerana zavatra anankiray dia hodinao tsy fantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Mandinika any amin'izany sika ry havana. Mbola Kristy ve no an'ny mpamonjy eo amin'ny fiainanao sa sanatria mitady vonjy ady sy aroa ianao rehefa tery am-panahy. Mbola misy zavatra iantson'Andriamanitra anao ho tonga amin'ny fibebahana ve? Mbola misy iantson'Andriamanitra anao ho amin'ny fibebahana ve eo amin'ny fiainanao andavanandro? Mila dinihana koa izany fa tsy izay efa masina be. Fa mila dinihana isan'andro izany Jesosy asorty tia kely iantsonao ahibebaka. Ny feandriavana dia eo amin'ny 9:1 ihany. Andriamanitra irery no mpamonjy sy mpiandry antsika aza manadino azy rehefa tojo fahombiazana miverena aminy amin'ny fankasitrahana sy amin'ny fibebahana marina. Dia hatreo ny fiombonantsika tamin'ny fandinihana ny soratra masina. Raha misy fanamariana fanampan'izay voalaza na mety ho fanontaniana avy aminareo dia izao no fotoanany. Manana fotoana ataoko hoe 10 minitra kely sika. Ny afatra momba ny Jesoa inona ny voalazao? Tsy misy mpamonjy afa-tsy Jesoa. Izay le 14 akisaka tsika any amin'ny Jaona 14:6 manao hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Dia ny asa toko 4:12 inona ny voalazan'io? Asan'ny apôstôly fa tsy hoe asa inona izany. Afa-tio ireny ny Baiboly. Tsy misy famonjena, tsy misy anarana hafa azona famonjena afa-tsy nomena ny olona izay azontsika famonjena. Tsy misy famonjena amin'ny hafa, tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona izay azontsika famonjena. Inona nataon'i Kristy ho antsika? Mitondra ny sazy tokony ho antsika izy mba azontsika famonjena sy fihavanana amin'Andriamanitra. Mampiverina antsika amin'ny Jesosy Kristy izany
fiantsoana hibebaka hiverenana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy ilay ihany mamonjy antsika amin'ny fahotana. Misaotra amin'ny fanamariana, hivavaka isika. Tompo lehibe ny fitiavanao, misaotra fa nomarianao zany tamin'ny nanomezanao anay fotoana raha mandinika ny soratra masina. Ianao no mitsinjo anay, mahafantatra ny momba anay rehetra, ety tany fivezivezena, ety an-tany hevitra, mahabe faniriana ny zanak'olombelona. Matoky anao izahay, ianao manafatra anay tsy hanadino anao ao anatin' izay mety ho fisondrotana, fahombiazana, fisandratana. Tompo, meo anay ny fanahy masina mba hananay fanetretena, ary indrindra isainanay fankasitrahana anao amin'ny zavatra rehetra asehonao amin'ny fiainanay, satria miara-miasa asoza ity ianao Andriamanitra izay. Ankehitriny koa izahay dia mangovitra sy matahotra raha antsonao hibebaka, satria ny fikirizanay andeha amin'ny lalan-tsy izy mampalahelo ny fanahinao masina dia kay mahatonga famiravirana sy fangirifiriana, fandrotehana ny fiainanay, ho sazy, ho fitsarana ho anay. Misaotra fa mbola miantso anay ampitiavana ianao, tahaka ny fiainan'ny Osea tamin'ny Gomera, na inona faniavanay dia indro ny tananao, mbola atsotranao, vonina andray anay. Miverina aminao amin'ny fibebahana marina izay ry Tompo, afao mifantorana mahazo anay, ataovy mandihy ny teny isan'andro mba hitomba amin'ny fahamasinana. Misaotra anao izay afaka mametraka indray ny tontolo andronay eo amin'ny pelantananao, mba ho asa fijoroana vavolombena ny fikelezana iaina amin'ny famitana ny fianaranay, amin'ny fanefana ny adidy aman'andraikitra, amin'ny fanaovana ny asa mandraharaha, mbola hiantsoroanay, mbola ho fifaliana ho anay ny mahita ny ankonana eo ambany tanam-pahasoavanao, ary ankasitraka anao amin'ny fiainany rehetra. Ary io ny firenenay miezaka ho amin'ny fanavaozana fantatrao, ny angatanay dia fiarovanao ireo tompon'andraikitra mahefa amin'ny firehariana sy ny fanapara-pahefana, mba samy anaiky ny fahefanao Tompo, na ny mpitondra na ny vahoaka entina. Ao ny fiangonan'Andriamanitra, tononay aminao ny vondrona fototra laika, ny sampana tanora kristianina zandra, ny sampana fifoazana amin'ny tetikasan'ity takariva ity, iseho eny amin'ny fiarahamonina ny seha-pitaizana, dia tafiohery mba hajoro ho vonina hitrao amin'ny fanetretena. Ny asan'ny fiangonana iankinanay feno sy tanteraka aminao, ianao no mahalalany amin'izao fitandremana misy anay izao, arovy amin'izay mety ho firehariana, ary mbola ampitombo hery hatrany, mba samy havitrika amin'ny fiaraha-mivavaka, amin'ny fiaraha-manompo, hikendry ny fampandrosoana ny fanjakanao, ka handramby olona maro ao ambalanao. Mitetika asa tafika masina miditra amin'izao volana Jolay izao eo mpanomanana ny tompon'andraikitra, ary andeha ny fiantsonany amin'ny mpiantafika Tompo, lavitra ny toerana ale, fa marino ny teninao fa hanao ny asa, ianao no efa mahita ny mpanompo anatanteraka izany asany sahady, ho fampandrosoana koa ny fanjakanao. Amin'ny anaranao Jesosy ilay nampianatra anay hivavaka hoe Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga anay ny fanjakanao, atao anay ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra. Meo anay an'io ny anona zao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandraki. Amen. Raisoary ny tsodrano izay tonoana sy atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Ny amin'ny zavatra ho avy no anontany ho ahy, ary ny zanako izay asany tanako dia aoka ho adidiko ihany. Mandihana eo ambany fahefany ny tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.